dia zavatra efa haitsika loatra averiberina amintsika foana ny amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Ny apôstôly Paoly dia nanafatra ny kristianina tany Filipy manao hoe farany rahalahy mifalio ao amin'ny tompo, tsy manahirana any manao teny averina fa mahatsara anareo izany. Dia nisy teny efa natao tamin'ny volana janvier ry havana fa averina amintsika amin'ity anio ity, ny amin'ny resaka fitandremana ara-pahasalamana, ny amin'ny resaka fiainana ara-pahasalamana. Raha nanao io teny io Paoly apôstôly ry havana dia somary sahirana izy satria mpiaino azy tamin'izany fotoana izany dia olona manam-pahaizana sy manam-pahalalana avokoa, ka indray mandeha miteny ihany dia efa tokony ho azon'ireo. Fa maninona ny Paoly mbola namerina fanoroany satria tiany Paoly tsapan'izy ireo fa tena zava-dehibe no resahana. Dia ny amin'ny iankinan'ny fiainany sy ny famonjena azy dia ny tokony hananany fitondran-tena mendrika, indrindra tokony hijoroany amin'ny fampianarana maro ao anatin'ny fiangonana. Izany tenin'ny Paoly izany koa ry havana entina ampatsiarovana antsika satria manahirana ihany ny zavatra mitranga teo amin'ny firenena ankehitriny. Laza zavatra atao anatin'ny sonadamparitany fa tsy lazany velany. Atao anatin'ny sonadamparitany Antananarivo Atsinanana amin'izao fotoana izao dia misy fiangonana vitsivitsy. Dika izany fiangonana vitsivitsy izany mihoatra ny ray mikatona. Atao anatin'ny sonadamparitanytsika haitsika tsara ny hirifirin'izany fiangonana mikatona izany. Ianareo any an-tokantrano dia mahatsapa tsara hoe manahoana izany tsy afaka mivavaka aty am-piangonana izany. Tsy ny fanjakana ny nanakatona, na ny foibe FJKM ny nanakatona, fa izy samy mpivavaka tao ny birao-piangonana, ny mpihevitra rano, mpandray ny fanasany tompo ny aranapaka hoe andao aloha akatona ny fiangonana fa samy voadaolo tsika rehetra. Covid-19 no resahatra io. Ato anatin'ny sonadamparitanytsika izany ry havana. Efa misy ankonana pino maro be, ankonana mpitandrina maro atao anatin'ny sonadamparitany efa mise en quarantaine. Tokony hampieritreritra antsika izany ry havana. Aizatsika tokoa mantandrina. Ndraindray mantsika mieritreritra hoe indrindra moa fa niavana any ambanivohitra moa no tena tratran'izay. Izay seriseri kely io ve, koakoaka madinidinika io e, sy ry havako. Raha mivanim-potoana tsotra dia marina ny tenina hoe zavatra vitanana malavy aminao navatotra koa. Fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana, vonao ny vatotra koa raha ilainy izany raha mbola mihoatra noho izany ary mba azahoana fahasalamana. Raha vao mahatsiaro fotsiny ianao hoe manetsetra, mangorakoraka, na bebe lelo, na mikoakoaka mijanona ry havako any an-trano. Sy fanao ny fiangonana izany. Matoa ny fiangonana milaza an'izany ary président synodale nefa nanentana an'izany tamin'ny komite lehibe farany teo. Dia mba hahatonga ny fiangonana hizara fiainana fa tsy hizara fahafatesana. Koa dia samitsika ry havana mba mitandrina. Tena ampiaro mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Rehefa mba tianao mba ho salama ny tenanao dia tandrovy koa mba hasalama ny hafa. Fa indrindra raha tonga tem-piangonana ianao na mamonjy fivoriana ka manana an'ireo soritra entina ireo dia ho marifo anie ianao e. Koa dia manentana anao ry havako. Aza miandry tenen'ny dekôly ny ampidirana hoe avy loatra izany hafananao izany fa mandehana miverina mivavaka manaraka Facebook. Fa rehefa mba mahatsiaro tena manetsetra ianao, bebe lelo ianao, mihevinevina matetika sy mikoaka dia mijanona ny an-trano. Dia ny fanahin'ny tompony mba tsika ry havana. Ilay Andriamanitra izay tompontsika, ilay Andriamanitra mpanasitrana ary mbola inotsika fa manasitrana antsika mandrakizay kanefa manome andraikitra sy adidy antsika mba azahoantsika mitandrina. Ahoana moa ry havana hitandremantsika ny amin'ny fiavian'ny mpamonjy eny amin'ny rahon'ny lanitra raha ny olitra entina eto amin'ity tany fandalovany ity ary tsy vitantsika no mitandrina an'izany. Dia magneneza ry havana, matanja aza matahotra fa mombanao ny tompon'Andriamanitra amin'izay rehetra lenao. Dia ho azy anie ny voninahitra fa ny fanahy ny fampahirezana sy ny fampianonana kosa ho amintsika mandrakariva.